Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia 9 novambra 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alakamisy 17 novambra 2024 amin'ny 9 maraina. Ho mafy hatrany ny fitsokan-drivotra izay hatratra 580 km isan'ora ary arahana tafiotra 580 km isan'ora amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy eo anelanelan'ny Taolagnaro hatrany a Cap Sainte-Marie hatramin'ny rahampitso maraina fa 19 novambra 2024. Izany hamafan'ny rivotra izany dia mety hitarika faharendrehana indrindra ho an'ny lakana madinika. Mila fitandremana araka izany miandrika arao atsakany sy andavany ny toromarika izay omeny manam-pahefana eny ifotony mba hisorohana ny loza mety iseho. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Cap Est, andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahina orana tandrifin-drahona indraindray. Avy atsimo somary atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora, ahatratra 20 km isan'ora ny any avaratra i Voemara, adiny Mpanonja na Anonjabe ny ranomasina, avy Onja iray hatramin'ny 1,5 metatra. Cap Est hatrany Mahanoro, andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahina orana malefaka. Avy atsimo Atsinanana na Atsinanana ny rivotra ny any avaratra Folo Pointy ka ho sivy hatramin'ny 19 km isan'ora, fa avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ny any Ankafa ka ho sivy hatramin'ny 19 km isan'ora, ahatratra 20 km isan'ora indraindray. Adiny Mpanonja na Anonjabe ny ranomasina, avy Onja iray hatramin'ny 1,5 metatra ny any Ankafa. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana tandrifin-drahona Mahalana. Avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora, ahatratra 17 km isan'ora ny any atsimon'ny Farafangana ary 40 km isan'ora manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe ny ranomasina, avy Onja 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahoana amin'ny tsitokotoko. Avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora, ahatratra 40 km isan'ora manakaiky ny Taolagnaro, fa iovaova ny fitsokan-drivotra ny amin'ny faran'ny feim-potoana ka ho sivy hatramin'ny 19 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, avy Onja 1,7 hatramin'ny 2,10 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, andrahoana vitsy. Avy andrefana ny rivotra amin'ny ankapobeny maraina ka ho sivy hatramin'ny 19 km isan'ora, fa avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ny Tolakandro ka ho sivy hatramin'ny 19 km isan'ora, ahatratra 20 km isan'ora indraindray. Anonjabe ny ranomasina, avy Onja 1,4 hatramin'ny 2,2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana tandrifin-drahona mety arahi-kotrika indraindray ny any avaratra i Morondava, andrahoana amin'ny tsitokotoko ny any Ankafa. Avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho sivy hatramin'ny 19 km isan'ora, ivadika ho avy andrefana ny Tolakandro ka ho sivy hatramin'ny 19 km isan'ora, adiny Mpanonja ny ranomasina, avy Onja ho latsaky ny 1,2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona mety arahi-kotrika indraindray. Avy atsimo Atsinanana na Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho sivy hatramin'ny 19 km isan'ora, ahatratra 20 km isan'ora ny eo anelanela ny Mahajanga sy Analalava. Fa avy avaratra andrefana ny rivotra ny Tolakandro ka ho sivy hatramin'ny 19 km isan'ora, ho tony ny ranomasina, avy Onja ho latsaky ny 8,10 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre, anorana tandrifin-drahona indraindray ny vao maraina manomboka eo Analalava hatrany Nosy Be, ho maina ny andro ny any Ankafa. Avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra eo anelanela ny Nosy Be sy Cap d'Ambre ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora, fa avy avaratra na avaratra andrefana kosa ny any Ankafa ka ho sivy hatramin'ny 19 km isan'ora, ho tony na adiny Mpanonja ny ranomasina, avy Onja ho latsaky ny 8,7 metatra.